Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. CNAM manolotra anao. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisan'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny LEJD. Luxor, le plaisir du confort. Passé, il met le parfum. Lazara Litata, le nettoie, Mabessa nettoie, Tivera. Assurance Aro, manolotra ho anao. Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. Esmia manolotra anao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabatoko ary tonga soa tao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao amin'izao takariva ny alarobia fa efatra ny volana martsa 24 izao reto ny lohatentsika. Nanjaka ny tsy fitovik-hevitra teny amin'ny anteny meram-pirenena manoloana ny fanambaran'ny CENI momba ny fisian'ny karapanondrom-pirenena Verindroa. Mampitony ny olom-pirenena ny CENI manoloana ny savorivory vokatry ny fahalalana ireo karapanondro Verindroa an-tapitrisany. Nanomboka androany ka haritra 12 andro ny fivoriana tsy ara-potoana ny anteny meram-pirenena izay andaniana ireo diditsy volana noraisin'ny filoha Andry Rajoelina. Mangataka ny anemorana ny lavantin'ireo entan'ny ENC ny mpisolo vava ny Mpandraharaha Claudine Razaimamonjy. Any ivelany milaza ho vonina hanampy an'i Iran hiady amin'ny coronavirus i Donald Trump raha mangataka izany i Teheran. Asaina mpanajana arsika tompoko klasy tompoko vavy anaraka ny LEJD hatramin'ny farany. Eny ao anatin'ny tapany faharotsika anaraka zanam-pandaharana portrait satria alarobia ny andro ary andray vahiny ihany koa isika ao anatin'izao fampalalam-baovao izao Andriamatoa Rafidy Arson Jean Rémy izay loron'ny Madagasikara no sady filoha lefitry ny antoko HVM ho an'ny faritany Tomasina iresadresaka sy amelabelatra ny hevitry ny antoko manoloana ny toe-draram-pirenena izay misy ny tenany. Daory anaraka ireo vaovao izay nasongadina ho an'ity takarivo ity. Alohan'ny hanomboantsika ny vaovao dia misy ihany koa ny vaovao izay re izao takariva izao vaovao mikasika ny antenimierandoolona raha toka nanokatra ny fivoriana tsy ara-potoana ny teo anivon'ny antenimierandoolona tandroany dia nanatanteraka izany ihany koa ny antenimierandoolona fantatra kosa fa io arivo io no naraisana taratasy izay mampody ireo miaramila rehetra any amin'ny toby misy azy ireo avy izay ilay atao hoe désarmement noho izany tsy misy mpiambina intsony ny lapa na ireo filohan'ny androm-panjakana ao amin'ny antenimierandoolona satria nampodina ireo miaramila ireo rahatsika rehefa avy eo ihany ny fanehoan-kevitry ny filohan'ny antenimierandoolona manoloana izay vaovao izay fa eo amin'ny toe-draram-pirenena misavorovoro ny tontolo politika manodidina ny lisym-pifidianana izay nambara fa nisy tsy fahatombanana nisy ireo karapanondro Verindroa noho izany dia nitondra fanazavana mba hampitony ny besin'ny maro ny teo anivon'ny CENI nanao fanambarana mandidina ny famaranana vonjy-maika ny lisym-pifidianana CENI ny zoma lasa teo ka namoaka nytotan-taratasy vitsivitsy ary voalaza niaraka tamin'izany isan'ireo olona manana karapanondrom-pirenena mitovy ao anaty lisitra teraka adievitra halalina izany ary niteraka fanakiana ho an'ny CENI antony nitondran'izy ireo fanazavana androany. Olona verina imbetsaka na doublon ireo olona manana karapanondro mitovy laharana fa olona samihafa
ka tsy mahakitika ny fahamarinana fifidianana velively ireo satria samy afaka nanatosa ny adidiny tamin'ny mpamarinana teo anatreha fandatsaham-bato ireo olona ireo ho ihera-kotomanana filohan'ny seni raha nandray fitenenana androany. Araka ny fanazavany hatrany dia efa hatrany amin'ny taona 2024 no nisiny ireo karazana olana ireo. Sy trangan-javatra vaovao ny fisiny io tsy fahatomombanana io fa toe-javatra efa nisy foana tao anatin'ny lisym-pifidianana nolovaina ary ny tombotsy kelikely nanomboka tamin'ny fanavozana ny lisitra refonte tamin'ny 2012. Efa tao anatin'ny lisym-pifidianana foana zany io zavatra io ary ny tombotsy kelikely tao anatin'ny lisym-pifidianana. Mampiahy ireo mpanao politika nefa ny nahita ohatra fa tsy mifanalavitra loatra ny anaran'ireo olona mitovy laharana karapanondro ireo. Ohatra, Rabenimanantsoa Raivo Roland izay teraka tamin'ny 7 ny volana May 720 ary manana ny karapanondro laharana fa 220 720 I Rabenimanantsoa Ravo Roland kosa dia teraka tamin'ny 20 ny volana May 720 ary manana ny laharana karapanondro mitovy laharana amin'ny ilay teo aloha. Olona roa samihafa ve zany ireo sa olona verindroa? Tsy manana fahefana hikitika ireo zava-boarakitra ao anaty lisitra raha tsy ao anatrehan'ny tompony nefa ny seni na ny fanazavana voaray. Efa nanao fanambarana tahaka izao ihany koa ny fiarahamonina iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ny OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie saingy nahafahana nyroso anefa izany. Nisy ny fitsirihana nataon'ireo manam-pahaizana iraisam-pirenena ao amin'ny OIF manodidina ny lisym-pifidianana. Ny vokatry izany fitsirihana izany dia nanaovan'izy ireo tatitra teo anatrehan'ny mpiara-miombonantoka rehetra. Voarisaka tao anatin'izany tatitra izany ny tsy fahatomombana ny lisym-pifidianana fa ny filazana kosa fa tsy mahakitika ny fahamarinana ny fifidianana zany no izany afaka miroso ao anatin'ny fifidianana Madagasikara dia nandrosotsika mianakavy. Ny rahantsika rehetrarehetra nahita zany ny senitsy nanafina mihitsy ny tsy fahatomombana ny lisym-pifidianana fa ny antso ara ny mpiara-miombonantoka hijery ny zavatra izay voarakitra tao. Misy mangataka ny fametram-pialan'ny seni saingy tsy mahatsapa ho tokony horavaina ireo mpikambana ankehitriny. Vonona ny hiatrika izay fanajadiana mety hitranga manoloan'izao kosa nefa ity komisiona mahaleo tena ity. Fa manahoana kosa raha ny hevitry ireo nivon'ny fiarahamonina ireo olon-tsotra manoloana ity adi-hevitra ity. Lasa miteraka savorivory eny anivon'ny fiarahamonina ankehitriny ny fanambaran'ny seni mikasika ny fisian'ny laharana karapanondro mitovy ho an'ireo olona sendra ny mpanao gazetiny Le JT dia saika tsy miombon-kevitra amin'ny hamerenana indray ny fifidianana efa vita izy ireo na izany aza dia nanambara ny olom-pirenena fa tsy mitombina ny fisiana laharana karapanondro mitovy nefa olona samihafa no tompony hoaratsika ny Antsipriam-baovao mikasika izay. Leo ny toetra ara-politika sy ny korontana teraka izany eto amin'ny firenena ny ankabeazan'ny malagasy. Maro amin'ireo olom-pirenena sendra ny androany no tsy niomokevitra tamin'ny fanambarana nataon'ireo vondron-kery samihafa eto amin'ny firenena ny amin'ny tokony hamerenana indray ny fifidianana rehetra efa vita. Ao kosa ireo nanambara fa niezaky ny tenany ihany no isakafoanany ka tsy manantena fiovana amin'izay mpitondra ifandimby eo. Ny hevitry manokana aloha dia izao. Io zany ohatra hoe ilay fitondram-panjakana izao samy izay tonga eo dia samy ohatra hoe tsy arak'ilay veritreritry le eo le voka-pifidianana dia hoe osika foana. Dia raha ohatra izao hoe le andaniny lany dia tsy nanaiky fa hoe osika ity, dia le andaniny lany dia osika ity. Fa raha amiko manokana za aloha tsy mifidy fa ny anahy tonga dia nanana fanapahan-kevitry manokana hoe za mikarama foana vao manam-bola. Dia za koa zany ny tena marina tsy dia matoky ilay fitondram-panjakana intsony. Fa tonga dia miketrika ho an'ny vatako manokana satria izay tonga eo mandainga daholo fa tsisy mitana fahamarinana zany iza hijoro eo. Izay ny anahy dia tsy hitako izay ilana ilay fifidianana raha amiko manokana. Satria nalany ny ray manitra foana amin'ny malagasy, nalany ny ray manitra foana amin'ny malagasy kosa hoe amboarina ny saina mitady vola dia mamelona fandemanjanaka dia izay fotsiny. Tsy possible intsony zany. Ahoana ny fifidianana verina zany intsony efa vita angereny. Ny vita lasa ny vita dia manaraka indray no arenina rehefa misy fanarenana. Amiko aloha dia manjary manakokotana indray ka avekony fa aleo aloha
alao aloha andeha mandat dia hita eo zay toy any. Tsy aivina fa isana tonga ilay resabe amin'izao fotoana ny fisiany ireo olom-pirenena iray eto sy iray tapitrisa mahery manana laharana kara-panondro mitovy araka ny nambarany CENI. Mbola nanamafy ny fisiany izay olona samihafa manana laharana kara-panondro mitovy izay ny CENI androany, saingy mandà kosa ny fisiany ireo anarana miverina indroa ao anaty lisam-pifidianana. Ho an'ireo olom-pirenena tsotra izay sendra ny androany ihany dia nilaza izy ireo fa tsy mitombina ny fisiana laharana kara-panondro mitovy nefa olona samihafa ny tompony. Ohatr'izany aloha mbola tsy nahita an'izany aloha satria nanaovako an'izany hoe raha toa anao mampitovy kara-panondro olona zany zavatra tsy mety zany. Ohatra hoe misy recherche mahazo an'ilay olona naninany dia manjary zavatra tsy mety ilay izy. Olona tsy manao ininona zao no ohatra hoe izy za manokana manao any ataony any zao olona anankiray dia ilay olona mitovy numéro kara-panondro amiko lasa recherche amin'ny zavatra tokony zavatra tsy nataony. Tsy mety kosa zany tsy rariny satria raha marina olona ray ihany no tokony manana ny kara-panondro ray dia lasa tsy rambana be kosa ilay izy raha izany satria teo zao tanatin'ny fividianana ohatrany dia lasa doublé zany ilay izy dia lasa ohatra olona roa no mifidy lasa olona efatra ilay olona anankiray mampalahelo. Mety tsy dia mitombona zay amiko aloha. Ny zavatra hoe mety hitombona fotsiny dia hoe za zao aty Antananarivo dia résidé aty dia aty zany ny voasoratra natao fokontany dia miasa mety any amin'ny sisiny any miasa dia any no mety any no mifidy zany dia mety le numéro aty fotsiny mety ohatran'izay mety tsy dia mitombona le hoe numéro karatra be dia be zany. Nefa tsy mety izay zavatra izay satria le izy laharana kara-panondroko manokana mihitsiny. Dia tokony jerevana akaiky mikasika an'izay satria ilay izy ana manokana dia ahoana moa no tokony isian'olon-kafa indray ilay izy. Samy mametra-panontaniana avokoa ny rehetra ankehitriny manoloana izay fisiana laharana kara-panondro mitovy izay. Izay no mikasika an'iny ary mandray vahiny isika amin'izao takariva izao Andriamatoa Rafidy Harsan Jean Rémy lolon'i Madagasikara no sady filoha-hevitry ny antoko HVM ho an'ny faritry ny Toamasina. Miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny logité. Miarabanao namana jeria ary miaraba ihany koa atsika vahoaka malagasy manaraka an'izao fandarana filazam-baovao zao. Entompoko ny fanontaniana izay apetrako voalohany dia ifandraiky amin'ny sary izay narahantsika teo ny ankabeazan'ny olona dia tsy maniry ny famerenana izany fifidianana izany intsony ny anareo ny antoko HVM nefany dia miantso amin'izay ve? Ia, tsara petraka le fanontaniana izanao hoe maro amin'ireo vahoaka tsy maniry ny amerenana ny fifidianana manoloana ny ataoko hoe tsy fahatomombanana sy ny tsy fitezan-javatra misy mahakasika ny fanambarana nataon'ny CENI efa hitsika teo. Mahagaga zany satria avy aiza moa zany no ahafahana milaza fa légitime ny olona anankiray lany teo amin'ny fifidianana. Raha ohatra ka hosoka halatra no nalany azy tamin'izany fifidianana zany. Légitime ve satria resaka fanontana kara-panondro mitovy laharana no resaka eto ka mampanontany tena hoe possible ve zany zavatra zany amin'ny lafindray. Satria raha ny tena marina za tsy mahita ny fomba fiasany zareo amin'ny ministerany atany fa tsy tokony hisy zany olona roa hitovy kara-panondro numéro kara-panondro. Ho anareo zany dia tsy tokony hisy zay fiverenana laharana kara-panondro mitovy zay ary tokony hiverenana hirosoana hojerena ny fifidianana izay notanterahana mialohan'izay. Zay indrindra ny logikan-javatra zay resahako zay fa matoa misy ny kara-panondro mitovy laharana dikan'izany misy osoko ao. Fantatsika tsara nge fa nisy fotoana efa fantatra zao fa tsy tokony hisokatra intsony ny fanontana ireny carte d'identité reny eny anivon'ny imprimerie nationale
fa dia ninina ny sokafana le izy ho atao inona nanaraka mantsy ateo tamin'ny teny lazainy n'andriamatoa filohan'ny seni teo mialatsiny tompo zay milaza fa resaka lisym-pifidianana indray ny resahany a dia efa nisy foana io hatram'izay io fiverimberena ny numéro karapanondro mitovy io dia fanontaniana apetrako ary inona ihany ary ny asanareo amin'ny seni ao raha natsapy zany ianareo fa ho avy ny fifidianana telo mifanesesy a inona ny sakana tsy nandiovanareo a andreo lesoko efa hitanareo efa nifandimby teo hatram'izay nisy ny fanambarana nataony teo anivon'ny OIF ny teknisianan'ny OIF nanao an'izay ary ny fekevitra izy zao dia hoe afaka hirosona ny fifidianana zay ny nantony raha ohatra ka hoe zay ny fanontaniana andriamatoa David Verson Jean Rémy le izy nge andriamatoa jery mialatsiny fa tsy chiffre vitsivitsy nge le izy any amin'ny 1,126,000 et quelques poussières any ny isan'ny karapanondro mitovy laharana raha manao mijery kely atsika mananaka tany any amin'ny 3 millions tanoany a listany électeur 1 million be zao tompoko ny isan'ny karapanondro mitovy laharana 1 pierre mba azonao eritreretina ve zany mba azonao eritreretina zany tsika zany aza mihevitra ny vahoaka hodondrona zay ny amba zavatra resahako soyons honnête ozy ny teny baiko mba zavatra azo porofoina ekeny rehetra no resahana fa aza mihevitra ny vahoaka hodondrony tsika zay nge mahatonga an'izao olana rehetrarehetra zao e satria tsy misy ny honnêteté intellectuelle ananatsika manoloana ny zavatra toany ka azagagytsika raha ohatra ka mangataka amerenana ny fifidianana ray manontolo ny filoham-pirenena ny solombavam-bahoaka fifidianana communaly na ny municipaly a ny vahoaka indrindra fa ny mpanohitra fa mba hisian'izay légitimité zay manjary tsy atokisan'ny olona intsony ny mpitondra amin'izao fotoana zao ninonina zavatra fanazavana omena eto efa tsisy atoky intsony ny fitondrana satria iza moa ny manamboatra ireny karapanondro reny avy eo amin'ny rantsa mandraika ny ministère ny atany iza le ministère ny atany olona nitendreny ny filoha amperinasa amin'izao fotoana zao misy moa ny filazana fa hoe io ange ministre tao anatin'ny fiaraha-mitantana io premier ministre Mahafaly no nanao azy premier ministre Mahafaly no manao anazy fa azadinotsika premier ministre Mahafaly nge efa nasorona tao orian'le fifanarahana ninona to nididina voakany HCC anambara fa hoe tsy maintsy ravaina ny gouvernementa mba isian'ny gouvernementa vaovao miara-mitantana tao anatin'izay nefany a dia tamin'ny volana Mai no efa nikatona ny lisym-pifidianana zany hoe efa tokony tsy hisy kitika intsony izay lisym-pifidianana izay zany hoe ny fitondrana izay notantany ny premier ministre Mahafaly sy ny ministre ny atitany Mahafaly zany no nikirakira io lisym-pifidianana io izay zany lay entina fantaniana izay apetraka aminareo izay avao amin'ny HVM moa zany ny atoko HVM izay teo amin'ny fitondrana teo aloha ka inona no antony hanambaranareo fa tsy tao amin'io fotoana io no nisy an'izay fikitihana ny lisym-pifidianana izay efa nilazaina aloha teo ny filohan'ny CENI hoe tany amin'ny taona 2024 no efa nisy an'izay karazana ohatrany hoe tarazo izay marina zany marina tokoa fa tamin'ny fotoanany premier ministre Mahafaly Olivier no nanamboarana ny liste électorale dia tany nanomboka mois de mai raha tsy diso dia nakatona ny liste électorale io mba hiatrehana zany ny fifidianana filoham-pirenena
iza moa afaka miantoka fa tao anatin'ny fotoana tsy nateo any premier ministre Mafaly Olivier ka sa ilazy tsika vahoaka fa hoe tena tsy sokafina tokoa io liste électorale io za manokana tsy afaka garantiran'izany mihitsy aho tena iatsavanana satria aiay tsy havanana satria premier ministre vaovao io premier ministre zay natolotra Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina ny ministre ny aditany sy ny fitsinjaram-pahefana olona natolotry ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao mialatsy ny tompoko sarotra za manokana hoe akaantoko fa hoe tena tsy sokafina tokoa io fa de hoe lazaina fa hoe nakatony io a de tsy misokotra izy ndresahako teo zay nanina ary sokafana nisy ndray fanotana imprimena karapanondro vaovao ary hitatsika hitapoky hitam-pirenena ireny karapanondro taoriny fifidianana ndrovitina narina eny eraky zao elakelatrano zao mamenatra zany azabadona ny vahoaka malagasy to misy ny vaovao izay hojerevantsika izao aloha iaraka hijanona aminay aty any ianao ny ilazany hevitrao manoloana n'izany satria dia manana ny heviny ihany koa ireo ny anivon'ny antemeram-pirenena izay nantony ny mpanao gazetinay androany mizara mantsy ny hevitra manoloana ity raharaha sy ny ady hevitra amin'ity karapanondro sy ny larana miverina ity noraisiny solombavim-boaka Fidèle Razarapera izay lany taminarina tokotimina ho antony goavana tsy mampanan-kery andreo fifidianana nisy teto hatramin'izay ny fanambarany filoha-lefitry ny seny telo Ankotonarivo fa nisy tokoa ny larina karapanondrom-pirenena Verindroa tao anatin'ny lisy mpifidianana ampiasaina nangataka zany zay tima tamin'izay hoe zay dia mangataka andao anao confrontation na PV tsika émargé tamin'ny législative sy tamin'ny communal fa tsy natao mihitsy le confrontation noho izany tsy nahazo rarina zany zay tamin'izay fotoana zay ohatrany hoe tsy marina ve zany le zavatra nyteneny tatenivony tiako Madagasikara tsy ny zavatra nytenenay tsy marina fa le izy mihitsy tsy nasiana lanjany fa tampotampoka eo tsy fatatsika no ninona na inona mokana anaikitra de le tena le tompona andraikitra nangatahana le confrontation mihitsy no manapirofo ndray fa hoe 1 162 000 et quelque no karapanondro mitovy laharana tany anatin'ilay lisy mpifidianana fa tsy hoe hita hoe ka nahita karapanondro 1 million zay mitovy fa tao anatin'ny lisy mpifidianana nahitana azy dikan'izay le lisy mpifidianana zany no misy an'izay zavatra zay ny doublon zay resahana ndray misy 110 000 anarana miverimberina mihitsy io zany ka ny olana ao anatin'le izy de hoe raha ohatra ka ianao olona voasazy tsy mahazo mifidy misy olona anankiray tsy voasazy afaka mifidy de numéro karapanondro n'olona iny ny alaina dia mifidy ianao satria tsy numéro karapanondronao ianao le voasazy tsy manana zo hifidy no entinao mandeha ary amin'ny bureau fandatsaham-bato fa le an'le olona le olona tsy voasazy dikan'izay mahazo mifidy le olona voasazy ary ny tena grave de zao ny filoha lefitry ny seni de ny teny fa ny ministeran'ny atitany ozy ny tompona ndraikitra tamin'ny fanaovana ny karapanondro dikan'izay zany meny mihitsy miprofo hoe resiny nanao an'le izy akoatran'izay de nyteneniny koa fa hoe ireo olona voasoratra tamin'ireo karapanondro mitovy larana nivoaka tao anatin'ny lisy mpifidianana matratra 1 162 000 reo de nifidy avokoa izy zany hoe tsy voasakana zany fa fanifidy fa nifidy reo olona reo azotsika am'izay ngamba le zavatra tika zavaina hoe raha ohatrazay zany nazahoan'le olona le larana karapanondro de nifidy zany le olona voasazy zay no magravy an'io zavatra io ary zay mahatonga anay mampiakapeo manoloana an'le izy hoe tsy rariny ty zavatra misy ty noho izany raha ohatra ka tena tandalana marintsika de tokony mandray fepetra mifanandrify am'izay nanotra izany kosa ny sombavim-boaka raha olodina naivo zay lany tamin'ny antoko IRD nambarana fa tsy nisy fiantraikany tamin'ny voka-pifidianana izany za manokana nahita hoe eto mifidy eto ny sambato teny amin'ny mpifidianana mandalo teny amin'ny senia tonga teny amin'ny ACC ka raha resaka akoatran'izay dia fanirepirepena saim-bahoaka fotsiny tsika rehefa mifidy de mipetraka ao ny fanondro zavatra tsisy mihitsy zany hoe manana karapanondro roa ny olona de hifidy indroa zany anjaran'ny seni zany anjaran'ny ACC mitsara an'izany ny ministry ny atany Razafy Mahifatiana Arvelo
dia nanitsy mazava ho fanakorotana ny fanelezana fa tena misy tokoa ny larana karapanondro verindroa na izany azy dia tsy nandray ho ambanin-javatra ny fitarainana azo ny izy ireo fa nanambara ny andinika ny lisym-pifidianana sy mahakasika ny karapanondro pirenena misy eto amintsika. Marihana fa ny ministera ny ady tany sy ny zara-pahefana tsy misy anjara ndraikitra ary tsy mahazo miditra na dia kely ary amin'ny famolavolana an'izany lista électorale izany. Manomboka any amin'ny rantsa mangaika ny CENI any amin'ny fokotany. Aoka zava aloha fa samy hafa ny chef mifokotany sy ny rantsa mangaika ny CENI any amin'ny fokotany le CLRE. Ny rantsa mangaika ny CENI any amin'ny fokotany no mandray n'izy ireny voalohany. Mandra-pahatonga ny lalany rehetrarehetra, mandra-pahatonga any amin'le hoe arretage an'ilay liste électorale izay atao fantatsika tsara 10 Mai araka ny voalazan'ny lalàna. Dia 10 Mai zany le izy mifarany. Izy zany tompon'andraikitra zany tsy fantatro nisy ve zany doublon zany satria mbola vao hijery zany izay mbola rehefa azonay ilay liste izay lazaina hoe 1 600 000 sy marobe iny tsy fantatra tsy mbola tsy hitanay moa zany dia ho jerenay tsara izy io na ahoana na ahoana. Aminay aloha dia milaza aminareo hoe alao sika rehetra mba mandeha mijery any amin'ny district, any amin'ny préfecture, any amin'ny arrondissement administratif ireny hoe ahoana ny fomba fanomezana an'izany carte d'identité nationale izany. Raha ny eto Antananarivo manokana satria voalaza hono fa eto Antananarivo sy tany Toamasina no betsaka izy io. Raha ny eto Antananarivo manokana dia tsara ho fantatritsika fa nanomboka ny 4 dia efa informatisé io fanomezana ny lista ny fanomezana ny karapanondro pirenena io zany hoe raha tonga ianao androany complet tsara ara-dalàna tsara dolodolo ny dossier anao raha anome karapanondro pirenena ao anao ilay mpiara-miasa ao dia générenao izy izy le fitenena mivoaka ho azy avy amin'ny alalan'le informatique iny zany le laharan'ny karapanondronao izany hoe tsy tokony hoe mitovy tamin'ny omaly mihitsy ary rehefa androany le izy dia misy arretage journalier zany hoe isakarivo alohany andeha hody dia faranan'ilay mpiara-miasa ao ilay registre tsy vitany hoe iny le informatique fotsiny fa misy registre koa ny toandro ratana an-tanana toy ny taloha ihany koa ankoatran'le zay le informatique zay dia soratany eo dolodolo momba le olona rehetra dia atao arretage journalier iny farana isan'andro zany dia mivadika indray ho an'ny rapitso rehefa tonga ny rapitso dia toy nyizay hatrany. Mitaky ny anafoanina fifidianana rehetra natrehantsika nomboka ny taona 2024 no mankaty ny antoko timina sy ny odibe ny mpanolotra. Izay ny devitra teny amin'ny antemeram-pirenena teny ianareo teny amin'ny antemeran-dolona moa anisany nanokatra ny fifandara ho an'ny fivoriana tsy ara-potoana ihany koa ho an'ity androany ity asa nanahoana izay devitra izay teny aminareo teny. Ia, fijerinay olom-pirenena tsotra dia mazava le resaka. Tsy maharesy lahatra nay mihitsy ny fanazavana ataon'ny CENI indrindra fa ny fanazavana nataony Andriamatoa ministra teo, ministra ny atany teo. Hoe ny CENI milaza fa hoe tsy doublon io, ny ministra ny atany milaza fa hoe marina fa tsy andraikiny manao ny liste électorale, ekeny zany. Fa kosa ny fanomezana karapanondro, la délivrance des cartes d'identité, ça appartient au ministère. Io constat io, tsy zavatra foronina io. Misy ny karapanondro mitovy laharana. Io tsy azo adinkevitra io. Ary io zavatra io nge efa nitranga tany Tamatavy, marina le vao resaka monsieur le ministre teo. Hoe anisan'ny trangano io zavatra io teto Antananarivo sy tany Toamasina. Raha tsy teny fotsiny tsika tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Neka nisy korontana atao satria hitapoko hitapirenena izany zavatra zany nahatonga ireo collectif de candidats izay resy teo amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka saika hikorontana atao nohony zay zavatra zay fantaninana apetrako inona moa misakana eo ange efa nangatahany antoko timina sy ny candidat hafa nangatahany président
Ravalomanana hoe andao confrontena io liste io e naninona tsy sanyniditra tamin'izay ny CENI naninona tsy saniditra tamin'izay ny RCC raha nanomboka tamin'iny fangatahana na requête nataon'ny président Ravalomanana reny ka nirosotsika le fampitahana tamin'ny resaka fiampitahana tsy nitranga zao zavatra zao zay le anaovako hoe ninona fanazavana arosonareo a tompona andraikitra na ny ministère ny atany io na ianareo amin'ny CENI ao tompona andraikitra feno ianareo ataovy ny fanadiadiana zay nge ny zavatra takiny vahoaka e indrindra fa takinay antoko HVM ataovy ny fanadiadiana ahitana ny tena marina raha mitondra passeport sandoka ianao eny amina aéroport ory tsy mora mahazo an'izany olona mitondra passeport sandoka zany a tsy maintsy misy ny enquête a ary mety afara amin'ny famonjana mihitsy ka maninona ity nge zavatra tena faux usage de faux io e affaire pénale io fa tsy affaire politika intsony zahay de mitaky tompoko ataovy sokafy ny fanadiadiana afantarana marina hoe izy ny tena tompona antoko ary tsy maintsy ampiarina aminy ny lalàna velona misy lalàna ao ny code électoral eo na amin'ny resaka code pénal misy lalàna ao rehefa manao faux usage de faux ianao a tsy maintsy mibaby ny osoka nataonao sotranao Andriamatoa Rafidy Arsan Jean Rémy ianao izay lolon'ny Madagasikara filoha lefitry ny antoko HVM ho an'ny faritanin'ny Tomasina nanaiky ny vahiny teto aminay tamin'ity takarivo ity misaotra anareo ato amin'ny streaming indrindra fa ianao namana Jeria nanasanay teto a ary magnano samy tsara atsika menakavy indrindra fa ianareo vahoaka nanaraka n'ity fandarana ity mankasitraka to anaraka dokam-batrotra isika iverineto afaka fotoana fohy araka ny fanambarana taminao teo dia misy ny vaovao izay voaray izao takariva izao amikasika ny fanalana ireo fitaovam-piadiana teny anivo ny anteniera andoolona izao takariva izao so dia hoarantsika eo ihany moa ny fanambarana izay nataony filohan'ny anteniera andoolona rivirakoto vao aoriny dokam-batrotra fa raha tianao iverenana raha ambiko fitenenana kely fehiteny kely ianao manoloana an'izay rehefa eto ihany ianao tena marina zany namana Jery marina fa efa nametraka ny veloma moa ny tenako teo a fa ity vaovao vao milatsaka resanareo moa zany tena vao milatsaka tokoa satria vao avy niatrika ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny session extra teny anivon'ny antenerandoolona ny tenako akory moa ny agagana teo eo amin'ny nora maherikely teo a fa de efa mangoronentana ireo miaramila mpiandry lapa mpiandry ny filohan'ny antenerandoolona ireo garde du corps sy ny namany a tena ho désarmena tanteraka mihitsy zany ny lapa-panjakana io a satria zadino fa institution ny Sénat de zay mbola ohatrany mialatsiny a ohatran'izany ve tondratsika n'ity fireneny ity zay nge mihevitra fa hoe tena tokony ao anatin'ny fitoniana no hitantanana ny firenena fa tsy ao anatin'ny zavatra toy zany zany nge tena flagrant zany a andry mpanjakana mafanjakana tsy maintsy misy ny andry ray eto amin'ny fanjakana ny antenerandoolona fa ahoana misy inona moa eto nge mbola resaka ady hevitra eto e ya mbola tsisy zavatra mbola tsisy ady mipoka eto na inona eto fa maninona foananao androany de androany zao ny mpiandry ny lapa indrindra fa ny sécurité zay miassurer ny sécurité ny filohan'ny antenerandoolona mampalahelo zany Ndetratra ny maniry ny ana fanampy vaovao isika na izao takariva izao na ho an'ny rapitso fa hotoizatsika ny fotoana hoarahantsika rehefa avy eo ihany koa moa zany ny faneho-kevitry ny filohan'ny antenerandoolona manoloana izay andao faranana aloha izay tapany voalohany izay fa anaraka dokam-barotra isika.
averina eto amin'ny logité isika anao ny fampalalam-baovao zany hoe ireo actualité tao anatin'ny vaovao izay nanamarika ity tontolo andro ity ihany koa ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana tsy ara-potoana teny anivony ireo antenimera rotonta. Nanomboka androany ary aritra 12 andro ary ny fivoriana tsy ara-potoana eny anivon'ny antenimera pirenena, fivoriana izay anapahana sy andaniana ireo didy tsy volana noraisin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. No hazavain'ny filohan'ny antenimera pirenena androany fa tsy hisy ady hevitra intsony zany fa ho fandaniana fotsiny ihany, resaka izay natesitra ny solombavambahoaka sasany fanadihadiana iarahana amin'ny Andry Rajoelina Andriamasy sy Kasambola Manana. Nampisaotaka ary natezitra ireo solombavambahoaka avy amin'ny antoko tsy miaraka amin'ny fitondrana ny fanambarana ataon'ny filohan'ny antenimera-pirenena Kristina Razanomaso androany tamin'ny lahateny nanokafana fivoriana tsy ara-potoana. Fa zaty te hampatsiaro anareo angamba tsy hadiso fa ny lahadinika atsika ratification na loi de ratification zany na ordonnance izay efa nakatoavy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Efa nakatoavy misy diso ny hevitra mazy fa rehefa lalàna ordonnance tsy nakatoavy ny antenimera-pirenena averyneto ny fakatoavana dia hiditra débat au fond. Tiako ny mampahafantatra fa ireo ordonnance ireo dia efa nahazo ny fakatoavany antenimera ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Ordonnance promulguée, formalité de ratification nataontsika tsy misy débat. Noraisin'ireo solombavambahoaka mpanohitra ho fanampenam-bava sy fandaniam-bola mpanjakana fotsiny izany. Le dia tsy fisiany débat zany dia fanampenam-bava alohany amin'ny tany démocratique. Fa le fandaniam-bola natao fahatany zany formalité ny andeha amorina solombavambahoaka aza dinoina fa ny 4 jusqu'au 16 anaovana ny fivoriana ao anatin'ny valomars. Fantatry ny fanjakana fa tsika manamarika valomars. Ary ny solombavambahoaka dia bedabe niverina any amin'ny circonscription analana azy rehefa tonga valomars. Nefa asainao miakatra manao formalité dia sady tsy mahomana an'le fanamarena ny andro valomars andro vehivavy no andehanao formalité zany ny akaranao aty. Bedabe zany zavatra mifanohatra amin'izany. Fa aleo le firenena entina amin'ny tokony hitondranana azy araka ny tokony izy amin'ny tany démocratique atsika fa tsy atao zavatra pitatoko ohatran'izany fa tsy mety zany raha avy amina tompona andraikitra anankiray eto amin'ny firenena no miteny hoe formalité ho ataontsika io. Tetsankilany kosa dia nazava faneho-kevitry ny filoham-pirenena antenimera-ndolona fa tsy maintsy andinika alalana ireo tolo-dalàna sy volavolan-dalàna tonga eny aminy ireo loolona. Mbola ho hita io mbola ho resana ho jerena tsara hoe inona ny tokony hanekena azy, inona ny tsy tokony hanekena azy. Fa ny antenimera-ndolona tsy manao foana, tsy mitsambotsambokina, manao zavatra mpilaminana, institution de stabilité io. Tsy ny hevitra avy amin'olona ray ihany no arahana ny sanana fa ny izy rehetra fanakalo hevitra ary rehefa hita fa zavatra mahatsara ny firenena dia tsy maintsy ataonay zay. Tolo-dalàna 5 sy volavolan-dalàna 3 no mbola tafahitsoka amin'ny antenimera-ndolona raha ny kabarin'ny filohan'ny antenimera-pirenena ihany. Nisokatra androany ny fivoriam-be tsy ara-potoana eo androm-panjakana mpanao lalàna izay andanina ireo didy tsy volana raisin'ny filoham-pirenena ka efa nankataovy fitsarana avy malampandrenana. Tsy taza niatrika ny lanonana teny Tsimbazaza io atoandro io ny prime ministre sy ministra sasany ary ny filohan'ny antenimera-ndolona. Sensibiliser ny vahoakatsika koa. Tsy tazana teny mihitsy ny prime ministre izay voakasiky ny siosion-dresaka amin'ny fitsipahan'ny pitokisan'ny antenimera-pirenena ny amin'ny gouvernemanta izay tariny. Efatra amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa tamin'ny taondasa ka mitohy tamin'ity fivoriana tsy ara-potoana ny solombavambahoaka ity no nisy izay sion-dresaka amina fanangonan-tsoni eo amin'ireo solombavambahoaka mba hametrahana fitsipaham-pitokisana ny prime ministre Ntsay Christian izay tsy nisy nanamafy ny fisiany izany ireo solombavambahoaka izay tafaresaka tamin'ny Andry Lalana Andriamasy sy Kasambola Manana kanefa nametraka aya ny amin'ny fisiana fivoriana mangina teo amin'ny solombavambahoaka sasany sy ny prime ministre. Resaka mandeha eny anivon'ny antenimera-pirenena ny fisiana fanangonana soni ametrahana fitsipaham-pitokisana ao amin'ny prime ministre Ntsay Christian. Ao ireo solombavambahoaka nanambara fa tsy nahita maso izany fanangonana soni izany
ary misy kosa ireo gaga amina fisina fivoriana mangina eo amin'ny solombavimaoaka sasany amin'ny prime ministre. Tsy haiko aloha fa raha fahitana ny zava-misy inona ny antony any ny tsona ny député rehetrarehetra IRD nakany amin'ny prime ministre nandeha tany rehefa eny koa ny campagne Ramatoa teo dia hita izy hoe misy zany aloha mety tsy fantatra zany hoe fomba fanao zavatra niainana tato hoe efa misy zavatra mandehandeha anga tsy mahatatotaty an'ilay député dia hoe voreo daholo reo aloha resahana ohatra niainana zany niainana taloha zany zay nampalaza tato zany raha vao tsy misy dia tsona daholo miakabohatra ny député tamin'ny niainana tolo to tamin'ny fitonana tamin'izany dia izay zao no miverina. Raha tsisy an'izany ka tsao fotsiny zany zahako anatin'ny TGV mapaka IRD fa tsisy an'izany tsisy soni zany tsao zany zay nga natoka PDP ho le ohatra le manao baolina rehefa mandeha le baolina dia misy mikaparantsy fotsiny ataony fa tsisy an'izany tsao daholo zany za zao tsisy nanao tsoni zany tsy mbola nahita zany teto natsoni iray aky. Misy mihitsy aza ny resaka mandeha ny Tsimbazaza fa misy miketrika ny anongana ny filoham-pirenena. Izany hotoizantsika ny fotoana hijery lafim-baovao hafa aloha isika. Nahemitra ao amin'ny fotoana tsy voafaritra ny fanaovana lavanty ireo entana anjatony mahery tao amin'ny ANC izay nogiazana miandry ny didim-pitsarana momba io raharaha io vao afaka manao lavanty araky ny fanazavana. Nisy ny fangatana nataon'ny mpisolo vava ny mpandraharaha Claudine Razaimamonjy ny amin'ny anemorana ny lavantin'ireo entana androany saingy tsy mbola tontosa izany hentsaikilany mbola niroso tamin'izay ihany ny ministera androany. Misy ny fangatahana fanemorana ny lavanty izay nataony mpisolo vava ny mpandraharaha Claudine Razaimamonjy nahatsikaritra tsy fanaran-dalàna maro tamin'ny fomba nentina natanterahana ny fakana entana izy ireo. Nahemitra ho amin'ny herinandro anefa ny fitsarana izany raha araky ny fanazavana izay midika raha teo fa tsy mbola afaka miroso amin'ny lavanty ny ministera satria miandry io didim-pitsarana mivoaka io raha araky ny fanazavana. Efa narento kosa nefa hetsekilany ireo entana izay nogiazana tao amin'ny ANC Ivato. Araky ny fanambarany Ivato ny ministera ny teti-bola tamin'ny fotoana nakana ireo entana teny Ivato tsy niandry izay fivoahan'ny didim-pitsarana izay izy ireo fa nanatanteraka ny lavanty hatrany. Ity fiara ity no nanombohana izany teto Anosy. Dia so misy amintsika rehetrarehetra mazaka azy ndray mihinana tsy afera raha tsy misy mividy hoy anareo dia hovidiny DGI amin'ny vidin'io izy. Tsara tsodrano. Directeur zany tournanty zao. Mety DG mihitsy fa tsy directeur. Tonga dia midira DG dia amin'izay mitondra. Raha ianao zao lasa DG dia tonga dia mety mahazo mitondra azy ianao fa tsy fantatra. Zay zany le zavatra menany DGI zany ty ao amin'ny vidin'io dia izy no mandony volam-panjakana sy ninona rehetra. Izay no teneniny aloha avy any amin'ny taratasy fa tsy avy aty aminay. Anjatony mahery ireo entana ho atao lavanty ireo. Ankoatra ny fiara dia misy ihany koa ny entana ilaina ho an-trano sy ny birao ary ireo fitaovana entina manao fanatanjahantena. Andrasana araka izay ny fitambaran'ny vintin'entana izay ho arotsaka ao amin'ny kitapo-bolam-panjakana raha araky ny fanazavana hatrany. Fa anisany mbola hadevitra ary tokony hojerevana ihany koa ny mikasika ireo famerenana ny zavatra azo tamin'ny fomba hatsiaradrarina teo anivon'ny samifina. Mitoeraka izany ny fanajiajiana ataon'ny samifina manoloana ny ady amin'ny famotsim-bola sy ny kolikoly eto Madagasikara. Andrasana amin'izao fotoana ny fandaniana ny volavolan-dalàna mikasika ny fametrahana sampan-draharaha hijerena ireo arena azo avy amin'ny tsirariny ahafahana miroso amin'ny fanamafisana ny fomba fiasa izany izay no mafisina fa mambotry ny firenena ny famotsim-bola sy ny kolikoly. Miliara ny vola fantatra fa very isa-taona noho ny fanodikodinam-bolam-panjakana sy ny kolikoly ary ny maro hafa hoy ny samifina. Ny fanagiazana ny kontom-bola ny voakasika sy ny entany ankoatra ny lamandy anefa no ahafahana mamerina izany. Efa nisy raha teo ny fanavoazana ny lalàna ny taona 2024 ho an'ireo izay fantatra fa nanodikodim-bolam-panjakana toy ny sazy miatra 10 taona an-tranomaizina miampy lamandy izay anisana azo ireo mpandraharaha malagasy teto Madagasikara. Andrasana amin'izao fotoana izao kosa ny fandaniana ny volavolan-dalàna mikasika ny fametrahana sampan-draharaha hijerena ireo arena azo avy amin'ny tsirariny ireo.
eo am-perinasa mihitsy ny rafitra miady amin'ny kolikoly amin'izao fotoana izao. Ny 3 febroary tao zany nisy fivoriana niarahana tamin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny ministeran'ny vola zany a, ary niarahana ihany koa ministry ny fitsarana dia niarahan'ireo sampana izay miara-miombonantoka ao anatin'ny ady amin'ny kolikoly ny CSI, ny Samifina, ny Bianco. Niaran'ny vory zany ny kondo amin'ny ametrahana anazy io. Ny sisa zany andrasana zao dia ilay volavolana didim-panjakana hoety mametraka azy, ary efa tena eo amin'ny mpamaranana an'izay fandrafetana an'izay volavolana didim-panjakana zay zany ny tompon'andraikitra manandrify an'izay mialohan'ny hitondrana azy eo amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta sy izay rafitra zany natao handray an'izay didim-panjakana izay. Manao fanadihadiana ny Samifina manoloana ny tranga iray ary mameny van'izany any amin'ireo sampandrara miady amin'ny kolikoly. Anisan'ny mbola sarotra ho azy ireo anefa hatreto ny fanageazana ny kaonty izay hita taratra tamin'ireo mpandrara fa efa foana ohatra ny tao amin'ny kaontin'izy ireo. Isy ny fanatsarana ny paikady vokatr'izay. Ny fanomezana vaovao avy aty amin'ny Samifina dia raha vao vita ny fanadihadiana ataonay dia ampitainay ao amin'ireo olona tompon'andraikitra mpandrify an'izay. Mialohan'izay zahay zany dia efa manao fanidina an'ilay kaonty ary mangataka didim-pitsarana anohizana an'izay fanidina an'ilay kaonty izay. Zany hoe raha avy aty amin'ny Samifina zany no loharanom-baovao dia efa tsy maintsy nataonay mialoha izay fomba fiasa izay vao mampita an'ilay atotan-taratasy izay ahafahan'ny fitsarana na ny faditseranana na ny ao amin'ny hetra manohy an'ilay asany. Fa eo mety samy hafa ihany izy na ihany koa mety fepetra tsy niraisina tany amboalohany izy dia aty aoriana ve misy an'izay tsy fantatro, fa araka teneniko teo za moa tsy resaka mihitsy raha mikasika olona manokana zany fa fomba fiasa ny resahako. Indray zany efa tara zay vao mieritreritra ny hanao an'izay le fitsirihana kaonty zay dia mety zay no antony fatadidio fa ny volange mety miala ao anatin'ny kaonty fa mifananana, misy ny fifananana zay tsy afaka fenonao any anaty paosy. Ary zay ny antony ananantsika lalàna vaovao zay ahafahana manao an'ilay fiazonana sy fanagiazana fananana zay mifandroy amina fandikan-dalàna, kolikoly, famotsim-bola sy ny sisa. Misy ny atrika Sandroany izay izarahana mikasika ny fomba fiasa ny enjehana sy ampiarana ny lalàna mba hisorohana ny famotsim-bola sy ny kolikoly izay manambotry ny firenena. Iverenantsika ary ny zava-nitranga teny amin'ny antemieran-dola io tolakandro io satria tokony tamin'ny efatrora sy sasany no naray taratasy avy amin'ny lehiben'ny etat-major ny teo anivon'ny antemieran-dola. Baiko miaramila izay nandidy ireo mpiambina rehetra iverina eo anivon'ny antemieran-dola iverina ny amin'ireo toby miaramila misy azy avy. Tahak'izay ihany koa ireo mpiambina manokana ny filohan'ny antenimieran-doholona Rivo Rakotovao. Nalaina daholo ihany koa ankoatr'io ny fitaovam-piadiana rehetra tao amin'ny lapan'ny antenimieran-doholona teny Anosikely. Gaga ary talanjona manoloana io tranga nisy eo ny hariva teo io ny filohan'ny antenimieran-doholona. Tsy fantatra ary tsy mazava ho izy ny tian'ny fitondrana ambara ao anatin'izao fihetsika izao. Mitondra ny fanazavana raha efa vonona ny sary ny filohan'ny antenimieran-doholona Rivo Rakotovao. Misaotra ny fandanio tsy tapina fiainana satria taoriana kely ny cérémonie d'ouverture niny nirananao teo zany teo daholo narakonao gazety betsaka nareo ny teo isoranareo zany dia famezivezy tokoa maramila satria tonga ny baiko zany avy any amin'ny Sénégal latsaka taty amin'ny directeur sécurité ny Sénat zany institution Sénat ny désarmena ny maramila rehetrarehetra ary baiko anao maramila rehetrarehetra ireo andeha hiverina any amin'ny camp zay ny infimy talanjona sy gaga tokoa moa mariniko fa marina izany eo ambany masoko io taratasy momba zany. Inona no teneniko, inona no valiko institution de la république ty adidy sy andraikitry ny fanjakana no miaro ny institution fa tsy Rakotovao irery président institution ohatra amin'izao dia ao anatin'ny tokony rovan'ny fanjakana zany ary firman'ny fanjakana nanomezana zay président Sénat eo Rakotovao io na izy io an'izany
fiarovan'izany satria zay a misata républicain de mahagaga hoe inona ny antony a tsisy milaza ny antony moa ny président sénat tsisy ny antso momba n'izany a fa baiko maramila fotsiny midina ao amin'le directeur de sécurité a ny fanatanterahana azy de maramila moa zany ny tonga fa de eno amin'ny téléphone eo kio zany a fa dia anao ohatr'izay ihany keo ny polisy ary ny polisy ary to raha ny téléphone natao teo a de milaza hoe indrindrindrindra reo tonga le garde rapproché moa zany milazana azy le garde rapproché inona daholo zany mipetraka amin'ny fanontaniana ka dia mingavatsika mpampalalam-baovao zany ampilaza zany fa tsy hitafenina moa zany nareo zao ary zay jabla tsy niteny a de fa hitanareo le vaovao satria de fa nitanterahana moa zao ary tena natao mihitsy a lasa ny olona narizanytolo mipasy rehetrarehetra eto amin'ity fitaovana eto amin'ity antenymeran-doolo ity a na ny anatranoko zany a ny any aty a dia efa lasa daholo na ny olona zany na ny fitaovana rehetrarehetra fantaina mipetraka moa zany dia inona ny tiana tongavana inona ny tiana atao inona ny fahotan'ny sénat ny hevitra tsy mitovy iny zay mifahotany miarakoty vao apetraka moa fanontaniana satria tsy manana valiny mihitsy ah misy miay avy fa anongam-panjakana n'inona tsy miarakoty vao zany ary zany fotsivoko foana fa ny hevitra tsy mitovy a dia miteny satria démocratie ty a mbola zay miaintsika ka lasa fanontaniana be da be le izy satria milohan'ny fihetsika ataon'ny fanjakana zany a dia manontany premier ministre mihitsy ankehitriny hoe zay ve zany fitantanana ny firenetsika satria samy institution de république ary didiny ao amin'ny bataillon-ny ao amin'ny primature miantoka an'izany sécurité ny institution de république zany mahatonga amin'ny fanontaniana ankehitriny hoe tsy institution tsoa be zany tsy président institution tsoa be zany ny président ny sénat zay zany zava-misy amin'izao fotoana zao a voamarina zany azo amarinina zany a fa vaovao mari-potitra izay no faneho-kevitry ny filohan'ny antenymeran-doolona rivo rakoto vao balona ny fampidinina andakazerina sy ny fanesorana ireo fitaovam-piadina tany amin'ireo mpiambina ny lapa sy ny mpiambina manokana amin'ny maha filohana androm-panjakana ny filohan'ny antenymeran-doolona sy ny fanesorana ireo mpiambina ny lapa amin'ny maha androm-panjakana ny lapa ihany koa fa mandeha ny fotoana tsy eo ampiandrasina ely ianao andao anaraka aloha ny dokam-barotra izay tokony arahantsika iverenantsika indray rehefa avy eo ao anatin'ny tapany faharoa.